Fandresaka amin'izay isika dia nitondra fanazavana mahakasika ny fangatahana fahafahana vonjomaika ho an'Andriamatoa Jean-Marc Comba sy ireo mpiasan'ny ACM ny sekretera général ny ministeran'ny fitsarana. Raha antsika toy izao manaraka izao ary ny faneo Kevin. Ny tena nijereny tamin'io ny mikasika an'ilay olona nentina teo anatrehany satria izy akadidy mikasika an'ireo olona ireo. 1er novembre tsy miasa sabotsy, 2 novembre tsy miasa lahady. Latsinainy zany vao averiny le mpitsara mpanao famotorana any amin'ny greffier le dossier satria misy ny atao hoe travaux de greffe. Eo amin'ny 2 andro eo nanaovan'le greffier le travaux de greffe, manao ny taratasy rehetra mameno le dossier. Vite zay 2 jours zay dia mety lardi any indray zany. Nalaka misy averiny any amin'le mpitsara le dossier mpitsara mpanao famotorana, vereny le mpitsara mpanao famotorana vakina indray io dossier io, alalany hoe inona ny tokony atao amin'ity dossier ity, inona ny tokony takina, inona ny efa feno, inona ny asa atao amin'ity dossier ity. Zay no nahatonga ny teny hoe amin'ny herinandro mitohy io dossier io, fa za tsy niteny mihitsy hoe amin'ny herinandro mivoaka ny didy, dia nitohy herinandro iny tokoa le dossier. Misy mangataka fafana vonjomaika, tsy haiko izy aby nangataka tao tadidova fangatana fafana vonjomaika ane ka mikirakira dossier ka eo amin'ny herinandro eo hoe ataovy ny ray andro le greffier manao ordonnance de soit communiqué, misy taratasy ataony ndray andro izy ataovy vita ny ray andro iny ordonnance sy ny inventaire ny dossier, manaraka an'iny alefa any amin'ny procureur ndray andro, manaraka an'iny alefa any amin'ny chambre de détention, eo amin'ny 5 jours herinandro zany. Karaha misy zany ny fahatarana dia le dossier mihodina foana fa tsy tara akory, fa mety hoe ny enquête mahitara satria misy mangataka fafana vonjomaika dia tsy maintsy alefa le procédure. Raha hita aminareo tao no manontany hoe inona moa zany procédure zany, zay le procédure hoe misy ity fangatahana fafana vonjomaika dia atao daholo ny taratasy mikasika an'io eo amin'ny herinandro eo. Zay no nasaiko ny teny hoe amin'ny herinandro mihetsika.